Ny tenin'Andriamanitra izay ho anjarantsika androany dia nalaina avy tao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina. Filipianina toko 2, ny andinin'ny 5 hatramin'ny andinin'ny 11, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantarehy ho olona izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no handoalehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo, ho voninahitr'Andriamanitra ray. Amen. Hiara-mivavaka isika. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy noho ny nanekenao ho tonga olona, noho ny fanetren-tenanao, nilazanao ny voninahitry ny rainao, ka nidina ianao ho tahaka anay. Nanetry tena ianao, nanompo ianao, ary natolotrao ny tenanao ho sorona hanavotana anay. Ataovo mianatra avy aminao izahay, ka ny dianao no arahanay, ny fiainanao no ianaranay. Amin'ny anaranao irery ihany no anakinanay izany, ataka izany. Amen. Ry kristianina malala, ho aminareo rehetra ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, ary ny fanahy masina. Amen. Teny izay nalefan'ny apôstôly Paoly ho an'ireo kristianina voalohany tany Filipi izao anjarantsika androany izao. Teny fampahirezana, teny fananarana, ary teny fampitodiana ny kristianina hianatra avy amin'ny Jesosy Kristy. Ao amin'ny andinin'ny 2 amin'izao toko 2 izao, ny apôstôly dia mananatra azy ireo mba hiray ao amin'ny saina sy ny fanahy, ka hiombona amin'ny fitiavana izay didy lehibe ananan'ny mpino rehetra. Azo zaraintsika horoa izao teny androany izao. Ny tapany voalohany dia ny fanahafana an'i Kristy amin'ny fanetren-tenany. Ny fanahafana an'i Kristy amin'ny fanetren-tenany, ary ny tapany faharoa dia ny fampakaran'Andriamanitra ray azy. Ny fampakaran'Andriamanitra ray an'i Kristy noho ny asa fanavotana izay nataony. Ilay tapany voalohany dia mampiseho ny fanetren-tenan'i Kristy. Aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Jesosy koa. Misy saina izay nananan'i Jesosy Kristy, izay fantatsika fa hatrany amin'ny andro famoronana dia efa nisy izy. Andriamanitra telo izay ray, izy no alfa ary izy no omega, tsisy fiandohana ary tsy misy fiafarana, ny voalohany sady ny farany. Tsy azo faritantsika araka ny eritreritsika ny Andriamanitra izay vavahantsika, fa itsika no nohariana ary izy no mpahary. Fa ny zavatra fantatsika indray dia izao: nampidin'Andriamanitra Jesosy Kristy ka nitafy nofo, niara-nonina, niara-belona, niara-miaina tamintsika. Izay ilay fanetren-tena izay nananan'Andriamanitra niseho tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nataony ho zavatra ao izy ny fitoviana amin'Andriamanitra, tsy nataony zavatra maha-Andriamanitra azy. Impiry isika moa no mampiasa ny privilège nanantsika, raha izany no atsoantsika azy, na ny statut social. Indraindray izy ireny efa arantiranty eny amin'ny fiara,
Ka raha vao misy mahita dia mahafantatra avy hatrany hoe fiarandrianina io, aza kitikitihana mihitsy. Indraindray efa arangarangana eny amin'ny trano aza, efa mahafantatra ny olona hoe aza mba manao ratsy io fa tranondrianina io. Jesosy Kristy tsy mba nampiseho an'izany, tsy nanararaom-pahefana Jesosy, ny aina tahaka ny olona rehetra izy, mpanjaka ny lanitra ane izy. Ary rehefa nisy nanontany azy hoe raha ianao no milaza fa mpanjaka ny lanitra, mety ve no mandoa hetra ho an'ny Kaisara? Dia ozy izy hoe hitondrao vola aty. Ary rehefa naseho ny vola dia misy sariny Kaisara, dia ozy izy hoe aloavy ho an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara, fa omeo an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Nanajarafitra Jesosy ry havana raha nonona tety amintsika. Tsy nampiseho an'izany statuny avy any an-danitra zany mihitsy izy raha sy tamin'ny fitondran-tenany, tamin'ny fiainany izay tsy nanantsiny ary tsy nanota izy. Mbola tsy nisy fivoriana na fihetsiketsehana teo amin'ny fiarahamonina ka iny Jesosy nilaza hoe zany avy any an-danitra ry zalahy reto, avelao hanao an'ity, za afaka manao mirakla. Impiry ny mpianatra rehefa mahita an' Jesosy misy olona mandazy reto dia hoe mba azonao omena fahefana ve zay fa handatsahantsika afo avy tany an-danitra reto. Dia ampiseho an'ilay fahefana ilay mpianatra, hafa ny fahazahoany azy. Fanetreny tena izany ny tao amin'i Jesosy Kristy ry havana. Ary ampianariny atsika androany. Jereo moa izy nanasa ny tongotry ny mpianany, gagany ny mpianatra tamin'io. Petera raha tsy nanaiky mihitsy, tsy anao indray no hanasa anahy. Dia ozy Jesosy hoe raha tsy mahazo an'izao fanasana izao ianao dia tsy hanana anjara amiko, tsy hanana anjara amiko. Hatria ny fanetrehantena dia natolo ny mpianany hoe zaho raha tsonareo hoe mpampianatra manao an'izao, vao maika koa ve ianareo tsy tokony fanasa tongotra. Tsy manova ny maha izy anao ry havana ny fanetrenao tena. Na manana toerana ambony amin'ny fiarahamonina anao ka nanetry tena, nanampy ny hafa, nanao izay zavatra tsy neritreretin'ny olona ho nataonao teo amin'ny fiarahamonina, tsy mampiova ny maha izy anao zany. Fa izao kosa raha manao zavatra indray koa aza hitsofana anjomara ka hatoran'ny olona hoe jereo fa anay ane nirotsaka eny an-dalambe na mafalalana nefa ny toerako izao, zany ny zarany tisitisi nefa izaho ohatrohatr'izao. Zay ataonao izy Jesosy dia atao vao mangingina, fa ny rainareo zay mahita amin'ny mangingina no hamalisoa anareo. Ny faharoa eto dia ny voninahitra izay nanandratan'Andriamanitra any Kristy. Raha ataontsika amin'ny tenintsika dia hoe promotion. Rehefa navita ny iraka na ny raha ny rainy azy izy dia nahazo an'izany promotion zany. Efa azy io fa nasehony amin'ny olona fa ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Izany ny fanandratana azy. Ary ny lohalika rehetra na any ambany tany na eto amin'izao tontolo izao ity na any an-danitra dia hiakohoka amin'io. Ny bokin'ny Apokalipsy dia mbola mampiseho an'izany amintsika. Rehefa nitsangana ilay zanak'ondry izay novonoina, rehefa nitsangana izy dia izy no mendrika hamaha ny tombo-kase farany. Nandohalika ny any an-danitra, nandohalika ny ety an-tany, nandohalika ny any ambanin'ny tany, ny any amin'ny fiaina tsy hita. Izao rehetra izao dia manaja anao ry Tompo. Itsika amin'ny fiainantsika andavanandro dia tsy ny olona ny tokony hanandratra atsika fa Andriamanitra. Rehefa manetry tena tahaka nataon'i Jesosy Kristy isika, rehefa mandany tena ka manompo ny hafa ampitiavana, dia asandratr'Andriamanitra isika. Izany ny promotion farany tsara indrindra. Mba jereo tamin'ity herinandro ity, inona ny fanompona nataonao tamin'ny hafa? Inona no asa soa mba nataonao tamin'ny hafa? Raha mijery anao hoe inona ny fanetrentena tamin'ny fomba manao ahoana no nanetrenao ny tenanao? Rehefa anao no milaza amin'ny olona hoe jereo fa nanao an'ity tena nanetry tena mihitsy efa very izay ny fanetrentenanao. Satria tsy tokony asehonao olona zany, Andriamanitra no mahita an'izany. Raha va ny olona no mideradera hoe ampanetren-tena nanaovako an'izao, miteny aniny amin'olona anao fa za manetry tena, dia efa tsy nanetry tena sahady anao izay. Jesosy Kristy ry havana, raha nidina ho tonga nofo dia nanana ny voninahitra ny izy. Tsy nanova maha Andriamanitra azy
ny nateraky Maria sy Josefa. Tsy nanova mahazanak'Andriamanitra azy no nombonina teo amin'ny hazo fijaliana, satria nanorotoroany ny herin'ny fahafatesana. Ratsy be ny fahafatesan'i Jesosy io ny andevo sy ny mpamono olona, ireo tsy nanaraka ny lalàna ny fanjakana Romanina no nombona tamin'ny hazo fijaliana. Fahafatesana mahatsiravina izany. Ary ankoatr'izay izy tsy olona nanota, fa olo-marina. Fa nanaiky izy ary tsy nampiseho ny heriny. Misy ny laza hoe avoto zahay. Raha ainy le ty ny nanangana ny maty, raha ainy nanao andreny famantarana rehetra ireny. Le jiolahy niaraka nombona taminy ny laza mihitsy hoe raha tena anao marina le Jesosy tenenin'olona io, avoto ny tenanao dia mba avoto koa zahay miaraka aminao. Tsy izany, azon'Andriamanitra natao zany. Fa ozy Jesosy hoe na mangidy ny kapoaka izay omenao ahy raiko, dia tsy maintsy hosotroiko izany. Ary ny tenin'ny farany dia hoe vita ny famonjena. Nasandratr'Andriamanitra tamin'ny voninahitra Kristy. Vonona ny hanandratra anao Andriamanitra, ho tafiany ny voninahitra izay tsy ho levona ianao. Na inona ny toerana misy ianao dia tsarovy, nataon'Andriamanitra hanompo ny hafa ianao. Nataon'Andriamanitra hanetry tena ianao. Fa izay manetry tena no hasandratra, ary izay manandra-tena no hahetry. Asandratr'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao ry havana, fa matoky an' Jesosy Kristy. Mianara amiko ozy Jesosy, fa maivana ny ziogako ary maivana ny entako. Malefaka ny miaraka amin'i Jesosy Kristy. Atolory azy ny entanao mianara aminy, fa omeny ny fanatren-tena ianao, ka sandratr'Andriamanitra ray ho amin'ny fiainana mandrakizay. Amen.